raha eo misaotrany amin'ny tenao amin'ity maraina ity sy ny hafanay miova izay amin'ny alalan'ny fahasoavanao ihany. Indray mandeha ho an'ny rehetra no azonay izany ho andohanay sy tena alalana izany. Satria izy nilaza taminy hoe izay tsy hain'olombelona atao dia hain'Andriamanitra kosa. Sika rehetra na hoe amen. Izay zavatra tsy haiko na tsy hainao atao, Andriamanitra mahavita izany. Izay tsy hain'olombelona atao dia hain'Andriamanitra atao. Andao kely diniantsika izany mba tsy hahatonga izany ho lasa manidina eo amin'ny lohantsika eo ka tonga dia handeha amin'ny zavatra fandray. Izay tsy vitanao, vitan'Andriamanitra. Mety tsy mahovy ireo zanakao ianao, Andriamanitra mahavita izany. Tsy afaka mampity olona n'Andriamanitra ianao izay tianao ho hita hanana fifandraisana aminy, fa andao mentsika lalana n'Andriamanitra hiasa amin'izy ireny. Kelikely aloha. Tsy mahova ny zava-misy eo amin'ny fiainako aho, fa Andriamanitra afaka. Tsy afaka mampity ny olona rehetra anaovako asa fanompona ka dia natodiko tamin'ny Andriamanitra izany. Andriamanitra afaka mitsinjo ahy. Tena mahagaga ny tranga rehefa manomboka mivavaka sika dia minny amin'ny fitsinjovany supernaturel. Fahasoavana dia fitsinjovana ho an'ny tsy mendrika. Andriamanitra no manome anao zavatra tsy mendrika anao. Manokatra varavaranao anao izay tsy azonao heverina fa ho voasokatra ao mihitsy. Manome fisondrotana anao ampiasana izay tsy mendrika anao akory. Haiko izany satria efa nitranga tamiko. Melona anaovako asa fanompona efa nitranga tamiko izany. Izany hoe nefara tamin'ny asa haiko tsara fa tsy mendrika eo ananako aho. Raha ny marina za zany tsy nanandrarany amin'izay ataoko izao mihitsy. Fa rehefa mitsinjo anao Andriamanitra, afaka entiny eny rehetrarehetra ianao. Dia rehefa ampidirina ianao, izy koa no miazona izany. Mila mianatra ny fomba tena hitokiana amin'Andriamanitra sika eny amin'ny fitsinjovany, mihoatra ny fehezana miady izay azontsika tadavintsika foana. Andao mba ahafahana foa amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra sy ny fitsinjovany. Rehefa mivoaka etsena ianao, Andriamanitra, mba tsinjovy ahy izao. Mba mehoany vidiny rariny izay mety tsy fantatro akory. Amen. Rehefa mankany amin'ny restaurant ianao, raha eo mangataka anao mba hitsinjo ahy. Maka fotoana kely. Fa fomba moanao ny finoanao no ilazana hoe Andriamanitra, matoky anao hanao azy izay tsy ho vitako mihitsy. Matadidy vehivavy izay niresaka tamiko andro mandeha ary tena nampalahelo ahy mihitsy. Niasa tany amin'ireny toeram-piantsenana ireny izy. Dia nisy fotoana nanontany azy hoe mba mandray karama ve nareo re olona mandresaka izay vita sa ahoana? Dia hoy izy hoe miasa amin'ny karama izay fa manana fatrenjehana ka raha tsy mahafeno izany dia mety very ny asanay. Dia hoy izy hoe toina kely ihany satria ny zavatra rehetra. Tsy voatery hoe andeha ho tsara ho iPhone dia hoe mivavaka amin'Andriamanitra no mianao mpividy. Efa vehivavy kristianina izy io ary zasy izy efa niresaka mikasika izany taloha ka hoy aho hoe manina raha mivavaka amin'Andriamanitra no mpividy ho anao. Avafa ny fijeriny asa dia nga moa tsy maninona ny mivavaka amin'ny zavatra ohatr'izany ity vehivavy ity ngefa pino angamba 30 taona fa tsy fantany hoe afaka mangataka amin'Andriamanitra ny amin'ny fitsinjovany izy. Hoy aho hoe feno olona mividy zavatra zao ato. Maninona raha mivavaka amin'Andriamanitra ianao hitsinjo anao mba hitarika azy ireny amin'ny fomba mahagaga mba hanketo aminao. Tsy manana nareo satria tsy mangataka fa hoy aho hoe afaka mangataka izay rehetra tianareo amin'Andriamanitra nareo fa raha tsy tiana nananareo izany dia tsy omenanareo fotsiny ka aza manany amin'izany. Ny azo aho efa tsy ilay hoe tena Andriamanitra sitraponao ve ty sitrakao ve ty izao Andriamanitra. Hitanareo. Haiko izay lazain'ny Baiboly hafa fa hitanareo zany mbola misy zavatra betsaka tsy fantatro ka manana fahalalana sy fahafahana mangataka an'Andriamanitra sika. Amin'izay zavatra fototra sy ilaitsika ny Baiboly milaza fa mahay manao mihoatra lavitra noho izay sahitsika sy antenaitsika izy na angatahina na sainy izany. Tian'Andriamanitra omby sika fa tsy ho vitantsika amin'ny alalantsika izany mila ny fanampian'Andriamanitra. Isika fitsinjovany. Afaka manana mpitsinjo ianao izay tsy hain'ny olona atao dia hain'Andriamanitra. Luka 7:20. Ary nisy mpanapaka iray nanontany azy hoe mpampianatra tsara ianao ilay tena tanteraka sy feno fahatsarana marina, inona no afaka ataoko andovako ny fiainana mandrakizay? Zao voalohany aloha dia tena adaladala ilay fanontaniana satria hoy izy hoe inona no afaka ataoko mba andovako, ary izy roa ireo dia tena mifanohatra mihitsy.
voalohany aloha rehefa mandova ianao tsy manao nininy zany fa mandray zavatra fotsiny. Milaza aminareo fa ninina nanantsika rehefa miantso antsika ody ny tompo ny zanantsika no mandova zany. Izy tsy niasa ho an'izany akory fa isika de ho azony zareo zany. Zay rehetra nanako tsy ho afaka no ampiasaiko tsony, izy ireo no azo azy. Zao nanao zavatra azona izany vetra zareo zao fa zanako fotsiny izy. Mary ny afaka mazavatra nareo, zanako fotsiny zareo. Fa ireo zavatra rehetra zay ho azony tsy miankina amin'ny fahataterahany mihitsy fa iompana amin'ny zavatra tokana zany de zavatra tokana ihany. De ny fifandraisan'ny raha, ilay fifandraisantsika tsirairay avy. Miaraka amiko ve nareo androany? Zay rehetra azonareo amin'Andriamanitra de miompana amin'ny fifandraisan'ny raha. Voavidiny rany Jesosy Kristy nareo, tsy niankina tamin'izay ataonao fa niankina tamin'izay mety ho fanirinana, tsy hoe mino marina ny tenin'Andriamanitra ve. Misy olona ve maniry ny androany maraina hiala amin'ny nofinao de anapa-kevitra ino ny tenin'Andriamanitra? Ilaza zavatra aminareo, raha afaka manao zavatra amin'ny olon'Andriamanitra, afaka manao zany aminao ihany koa. Tena tsy hainao mihitsy ro antsoina rehetra vitako, de tsy hainao koa ny antsoina rehetra efa vitako. Fa ilaza zavatra aminareo, samy manao ratsy daholo sika. Raha afaka ny ho tanteraka sika tsy ho nilan'i Jesosy mihitsy. Inona no ataoko mba handovako fanontaniana diso? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara fa tsy Andriamanitra. 9:20. Fantatrao ny didy hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga manajany rainao sy ny reninao. Ary io kosa izy zany rehetra zany de efa nitandremako hatry ny fony mbola kely. Ty amin'izay zany le izy. Ary efa nandre zany Jesosy de hoy izy taminy, mbola diso zavatra ray loha ianao. Zany zao ny tena mahasositra. Efa nanao tsara n'tia de nanao tsara n'zao, de efa nanao tsara n'ria de nanao tsara n'zao, de efa nitandriny zao didy zao de efa nitandriny zao koa. De mijery atsika Jesosy manao hoe efa mbola diso zavatra ray loha ianao. Hitanareo ny zavatra manandanja tsy isan'ny zavatra tsara zay ataontsika, fa misy zavatra tsy mety foana amin'izay ataontsika. Ka mahasositra zany mandra-pianatritsika ny fandehanana amplanina mety. De Jesosy maty ho antsika satria isika manana fahalemena amin'ny nofontsika, ary tsy isy fomba zay tena ahafahantsika ameny lalàna sy manao ny zavatra rehetra ho mety zany sy ho masina tanteraka, fa izy amin'izao fotoana izao no mifona eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ho anao sy ho aho, de miazona ny zavatra rehetra ho mety. La zao tamin'ny maraina Jesosy mivavao ahy androany de fanamasina mivavao ahy androany. Sainy fotsiny zany, tsy mijanona manelanelana eo amin'ny seza fiandrianana ho antsika izy. Ny Baiboly milaza fa mijery antsika Andriamanitra, misafidy ny hijery antsika marina izy. Satria isika ao amin'ny Kristy. Misafidy ny hijery antsika ho fahamarinan'Andriamanitra izy. Ianao ve? Misafidy hijery anay ho vao marina, toy ireny tsy nanoto ireny sika. Satria sika mino sika, mandovy sika, raha lova amin'ny Kristy sika. Zay rehetra novidiny sy voavidiny de antsika. Zay rehetra niasany, zay rehetra nahafatesany azontsika tamin'ny fahasoavana sy tamin'ny finoana. Tamin'ny fahasoavana avy tamin'ny finoana, tamin'ny fahasoavana avy tamin'ny finoana, avy tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra zany novidina tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra, ary ny finoana no antanana tokana maka sy ilazany zany hoe ho raisiko zany. Matetika na isika aza de mikorotana ny amin'ny finoana de afaka misaina isika hoe zao nahazo zany noho ny amin'ny finoko. Ny ilaina ataonao frère de mino fotsiny. Mino fotsiny. Fa hitanareo zao efa nianatra zavatra maro ataona maro lasa ary tena nitahy azy zany. Ny finoana tsy vidiny ividianana ny fitahin'Andriamanitra. Fa efa voavidy tanteraka tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra zany, tanteraka amin'ny rano Jesosy. Ny finoana de ilay tanana mitsotra mandray zany fotsiny. Mitady midika hoe mandray avy amin'ny ezaka sy ny ady, fa ny mandray midika hoe itoerana zany de makizay natolotra rehetra eo. Efa voavonjy ve ianao? Efa nahazo fitahina ve? Efa nisotranina ve? Efa nahazo ny fitsaranao ve?
Zao ny marina raha nahazo ireo rehetra eo ianao. Raha manana andray am'ireo dia tsy noho ny tadavantsika. Fa satria nomen'Andriamanitra zany. Efa nahazo fitsarana ve ianao? Tsy mbola afaka nahazo fa feno vavaka mba hanomezan'Andriamanitra zany. Feno vavaka mba hamenoany zany ato amiko. Diso zavatra iray loha ianao. Ohatra zao, mety mivavaka adiny 2 isan'andro ianao. Dia nomen'Andriamanitra fahafahana hitadidy toko maro ao amin'ny Baiboly. Nisy fotoana resaka tamin'ny Marlene kay vehivavy maherin'Andriamanitra izy. Dia tao amin'ilay resaka izy nilaza hoe hitanao taona maro lasa ny tadidin'ny bokin'ny Apokalipsy rehetra. Fa niteraka fikaikonana nataon-dohako zany. Zany hoe toy ireny tadidinao daholo ny bokin'ny Apokalipsy rehetra. Za zao manana karazana boky eto fa mbola mila mijery ny lohateny dia nisitra amatarana hoe za zao niazy ny Apokalipsy iray manontolo ny tadidiny. Dia jereo tena mampanao ahy ho ratsy zany, afa-tsy zao ihany satria haiko fa vita ndrery zany satria manana dony amin'ny zany izy. Ary ratsy mahavitsy zany dia satria tsy ilaiko zany na tsy isan'ny talentako zany. Rehefa mila teny dia avoakao zany. Tsy tena tadidiko ireny fa manana izay ilaiko aho. Tonga dia manidina avy any ireny dia tsy tena haiko akory azy hoe avy aiza nazoko zany fa eo dia marina daholo ireny. Ka mety mahatadidy ny Baiboly manontolo ianao dia mivavaka adiny 2 isan'andro. Fa ianao mbola mora tezitra. Mbola diso zavatra ray loha ihany. Marina mitovy hevitra amiko ve nareo? Mety tsy mialina na mitsiriritra ianao ngamba, mety zany loatra aloha ny olanao. Fa mety tena tsy maritra mihitsy. Mety tena mora mahay zavatra ianao, mety tena kinga saina fotsiny ianao. Azonareo misy olona ange efa tena marantsaina mihitsy mihoatra ny olona sasany. Ka ndeha atao hoe mianatra aingana mihitsy ianao. Fa avy eo ianao miodina dia mitsara ny olon-kafa. Izay tsy tonga dia mianatra tahaka ny fahakinganao. Dia ny toetranao amin'izy ireo zany ohatran'ny hoe zao inona ny tsy milamina aminareo? Ahoana ary tsy azonareo zany? Zavatra ray loha mbola tsy ampy ianao. Miaraka aminay daholo ve nareo androany? Diso zavatra ray loha. Ka ndao jerena Korintiana 2:12. Fa 7:7. Mialohan'ny tezerantsika ireo fahalementsika, dao aloha hijery ny fomba hahafahantsika mijery ireny. Tsy haiko aloha ny aminareo. Efa tena reraka fotoana lavany amin'ny fitezerana amin'ny tenako matetika ka efa tsy miraharaha zany intsony. Firy aminareo zao tsy tena mifanaraka tsara amin'ny tenanareo? Tena maro be nareo. Hitanareo zao raha tsy tianao ianao dia mbola hiady mafy ihany. Zao foana lazaiko hoe eny amin'izay misy ianao foana ianao. Hitanareo zany zao dia ohatrany hoe nalala izany taona maro lasa toy ireny tsy tafatsoaka ny tenako ireny. Izany hoe tsy afaka miala amin'ny tenanao na dia iray segondra aza ianao. Tsy afaka mankany amin'ny fandroana tsy misy ianao ianao. Tsy afaka mandro tsy misy ianao zany ianao. Tsy mahavita zavatra tsy misy ianao ianao. Ary ny marina, raha tsy tianao ny tenanao, raha tezitra amin'ny tenanao matetika foana ianao, ahoana moa raha misy olona miavana amin'ny tenany androany? Korintiana 2:12-17. Ny apôstôly Paoly, ary fandrao irehareno ny abetsaky ny fanambarana. Tadio ilay balona kelitsika malariva ilay mibotsina dia takreo balona matetika isika feno rivotra mafanaka dia tena feno tenantsika mihitsy. Hitanareo dia tadidio navelako nandeha ilay balona dia nanidina zany dia natopatoban'ny rivotra teny dia ohatrany koa isika ohatrany hoe isaoran'Andriamanitra afaka navitsy zany. Zany fa mbola misy zavatra ray ity. Mba hierovana amin'ny firiariana satria betsaka ny fanambarana sy ny fahalebiazana miopampana dia izay ny namezana. Andriamanitra tena nampiasa ny Paoly tamin'ny lalana sy fomba mahagaga. Isika nandray ny fanambarana sady nanohatra ny 2 apatelon'ny testamenta vaovao.
ka irovana any amin'ny friariana de nasiana tsilo tamin'ny nofoko iraky satana amelia fandrao irearea mba irovana tsy anandratena loatra ka misy zavatra zany natao anadala azy foana anelingelina azy foana na zay mety olona na fahalemena manokana na zavatra teo amin'ny tenany manokana hitako fa tsy ilaina kory ny alalan'izany ny zava-dehibe de hoe nisy zany ary tena hoe zavatra natolotr'Andriamanitra zany zavatra zay navelan'Andriamanitra hitranga teo amin'ny fiainany tsy manome zavadratsantsika zany Andriamanitra fa matetika izy mamela zavatra manokana hitranga satria na de toy ny tsy misy dika eny amintsika zany de tena tsy maintsy mahasoantsika amin'ny ara-panahy jereo ohatra zao tahaka ny rehefa nanana olana tamin'ny fotoana ny vavako tamin'Andriamanitra mba anafakany amin'izany de ny saina hoe zany zao tena mahagaga fa hitanareo zao tsy ho zavatra tsara indrindra ho ahy tamin'ny ara-panahy zany fa hainareo hoe nahoana satria tsy ho afaka nanazatra ny finoko mihitsy a tsy ny tombo faharetana mihitsy a tsy mba ho nianatra famatorana mihitsy a fa de ho mora miala maina fotsiny ka tsy tonga de nahafan'Andriamanitra tamin'ny fahendreny satria mbola nisy zavadalina zay tia ny anarantsika rehetra aloha fa ny antsika mantsy ny mahaliana antsika de ilay mety aingana sy mandalo nefa Andriamanitra kosa liana amin'ny lanja anaty zay ampaniriny ao anatintsika ka i Paoly niezaka niala tamin'izany zavatra naharary azy zany na tezitra na asositra na zay mety ho izy teo fa sika manana daholo fa hoy Andriamanitra hoe tsia jereo zao Joyce aza miteny ahy ireo hoe tena tsy afaka amin'ireo zavatra mahasositra ireo ahy zany avelako anareo sy Andriamanitra any zany aloha fa hoy izy tamiko hoe voalohany amin'ny 15 zany no nangatahako intelo tamin'ny tompo mba elany zany amiko afaka milaza aminareo any vavaka mihoatra ny intelo mikasika any amin'ny olako fa hoy izy tamiko hoe ampoanao ny fahasoavako ny fitsinjovako famindrapoko sy ny fitserako ampianohitra ny loza rehetra zany ary tiako ty sombony ty manao anao hiatrika ny olana amin'ny maha olona anao zany raha miteny hafa ilao ny fitarainana amin'izany tsangana ho lehilahy na ho vehivavin'Andriamanitra de laza hoe tsy mendrandra ny zavadrehetra eo amin'ny fiainako tanteraka manana ny hery ny fanay masina eo amin'ny fiainako ampanao azy rehetra ilaina ataoko sy anaovako zany amintsika eo amin'ny endriko Alleluia ny tanjako sy ny heriko de natao tanteraka feno sady vita ary naseho tamin'izy ireo hiasa amin'ny fahalemenareo mbola ao tsara daholo ve aiza ny sany herin'Andriamanitra aiza ho nisehony zany de raha misy fahalemena tsy hoe manasa ny rehetra mba hanana fahalemena akory zao fa milaza aminareo afa raha manana karazany nareo tsy fifaranany zavatra rehetra akory zany fa mbola tian'Andriamanitra ianao ary mbola hiaray masa aminao izy satria raha tsy mba manana antony ilanan' Jesosy mihitsy sika tonga de hijanona amin'ny fitadiavana azy aingana ary tena nanandanja tokoa tamin'ny Paoly ny tsy hitady reare sy ho feno ny tenany mihoatra ny ho ahafanany amin'izay mety ho fahalemeny manokana tany hainareo ve fa nofony olona ihany ny tena maka voninahitra betsaka sy fahombiazana betsaka zay tsy maintsy efarany amin'ny fahalavona ary mahitsy tsara tena mahatsara tsika ny tsy mahavita zavatra tanteraka foana fa tsy maintsy miado an'ilay tranga misy atsika foana ankoatran'izay koa nge zany ny olona tahaka ny olona rehetra sasany aminareo zao mahazo zany ny sasany mbola miodina sy mitady eny amin'ny tany eny misaotra tompoko fa ty ilay sombony zay mbola izahako zaraina foana ampoanao ny fahasoavako ampanao anao hiasa kokoa amin'ny fahalemenao nanafatranga ny Paoly ho Paoly hoe le sombony farany amin'io ko maiky jereo tsara le hoe ko maiky sitrako ny ireare amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy ilay Mesia de mitoetra amiko zany Paoly zao miteny hoe tena tsara manana fahalemena za koa tsy ady an'ireo zavatra ireo tsony
derany amin'izany aza satria ke tsy tena olana kory izy ireny satria jereo le zavatra na dia hita ho manana fahalemena aza raha miankina amin'Andriamanitra ka miezaka ao aminy andray ny fahasoavany dia ho avy zany dia ameno an'izany dia mety ho fantatro ho manana izany nefa mety ho hainao mihitsy ka mety misaina ihany zany ianao hoe za le mafana fo fa mety tsy zany koa tsy hainao fotsiny zany Sasy zao dia olona tahaka anareo rehetra ihany manana ny fiainanay izay ny teny tamiko dia tamaraina mba tianao ve ny chemise sy ny patalohako dia hoe tiako le pataloha fa hoy izy tamiko hoe ary vonina amin'ity iray ity ve ianao za ange efa 20 taona e tena ohatrany mba tsara ihany raha 20 taona no ohatr'izao zany hoe tsy ho 70 foana hatramin'ny jona ka nylazay ny ahy zany tamin'ny maraina manana zavatra kely ianao ty eto ty hitanareo raha 20 taona lazo zao mety ho tena namony tena tamin'ny lamody a fa hitanareo zao namoaka hery aingana tao amin'ny fahalemeko a ary toy hoe ohatran'izao zany Andriamanitra apio anakombom-bava apio anakombona ny vavako Jesosy apio mba tsy ho tezitra anao tafitoana amin'izany tsy mila tena mandeha amin'izany rehetra zany aho zao marain'izao satria za efa saika efa manao zany foana sika fa hitanareo zany zao mila manao zany amin'ny fotoana tahaka lay fananantsika fahalemeny zany ka zao ary zany hitanareo manan'ilay zavatra maneran-tany dia Israel nahazo Grammy Awards 5 sy ireo zava-dehibe izay ataon'ny olona rehetra ary sika dia efa mahazatra olona matahotra isan'andro mahazatra nisafidian'Andriamanitra manokana Korintiana 1:1 fa ny adala amin'izao tontolo izao no fidian'Andriamanitra ampamenatra ny endry mba tsy hisy nofo mahazo mirehare eo anatrehan'Andriamanitra ka Andriamanitra ny tenen'i Paoly ty aza tsy analan'io alemen'io fa za no mianao ny fahasoavana mba hitsangananao anome anao ny fahasoavako mba hiatrehanao zany amikery dia hoy Paoly hoe zao raha zany dia tsy olana ny fahalemena satria ho ampian'Andriamanitra jereo ny olantsika tsy ny fahalementsika zany ny olantsika tsy ny fitabarantsika amin'ny foana raha tsy teto zao nareo omaly dia tsy nahenolay fampiasako ny courantko ka ho azavaiko kely ihany zany izay miandry an' Jehovah dia mandroso hery kosa mila mitsofoka eo amin'ny priziny courant-tsika dia Andriamanitra zany dia zao avy amin'le maka fotoana kely ka ankanesana eo amin'Andriamanitra zany mety ho 2 minitra any amin'ny toeram-pidiovana 2 minitra anaty toeram-pidiovana mijanona any am-piasana rehefa mahatsiaro ianao no tena mitady ho latsaka mety ho ditongotra 10 minitra zany na any amin'izay toerana rehetra afaka ivavahanao ny amin'ny maraina dia akana ny hery izay ilainao mialohan'ny alalanao kory fa mila izany ka ianao aza manaiky izany hoe satria ianao ny fo maraina tsara dia ho tsara foana koa ny andronao mandamina ny ho tsara foana rehefa mandro eo mpandrina eo ary mety zany mandra-padatsako ny tongotro amin'ny tany fa eo mihitsy no manomboka ny olana nahoana afaka mifanaraka amin'ny olona rehetra raha mbola tsy ao an-trano zareo tsy manana olana ny amin'izany naza aminareo zao tena moreraha miaina rehefa tsy misy olona eo dia raha ny ianao tompo tiako ianao Jesosy tena ara-panahy aho zany alleloia aza mijery izay miketrona alleloia alleloia hitanareo tena mahatsiaro ara-panahy sika rehefa tsy mbola misy olona mody fa mbola tantarafy zany tena ohatran'ny olafa mihitsy ataona maro lasa tena toreny hoe tsy haiko hoe avy ay zary ty zavatra afy ty fa raha vao misy olona maneriany na mampatezitra kely fotsiny tonga dia mety hivadika biby fa nahita zava-miafina hitanareo tsy ahatsiaro ratsy amin'ny tenanareo zany nareo rehefa manao fahadisoana rehefa tsy mahatsiaro tsara amin'ny tenanareo koa rehefa manao tsara marina endao verina indray zany tsy ahatsiaro ratsy loatra amin'ny tenanao zany ianao rehefa manao fahadisoana rehefa tsy dia mahatsiaro tsara amin'ny tenanao ianao rehefa mihevitra ianao fa manao ny tsara satria ilay resaka dia raha toa ka manao ny tsara dia Andriamanitra manao ny tsara amin'ny alalako zany
ary raha manao ratsy dia izy ihany no afaka mandray an-tanan'izany efa nianatra ny antso ny tenako zavatra rehetra amin'ny tsy misy zavatra rehetra ho aminy ary tsinotsinona tsisy azy zavatra rehetra amin'ny tsy misy